Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Monto plus Ankafiziny ny Monto Plus miaraka amin'ny Logité. Icor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Luxor, le plaisir du confort. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao mbola manaraka ny fandaharana anaranao ny fampalamovao eto amin'ny Dreamin amin'izao takarivany sabotsy 4 Jolay 2024 izao manasanao anaraka hatramin'ny faran'ny Logité amin'ity andro any ity avy hatrany dia hiditra ao anatin'ireo vaovao ny fotoana. Efa nanika ny 30 isa nisan'ireo andao sy ny fahafatesana vokatry ny tsy mikaretina Covid-19 raha ny tarehimarika sy ny tatitra androany no jerena ny ampy 200 mahery izay tranga vaovao izay ka ny 5 sy 200 tao anatin'ireo dia avy eto Antananarivo avokoa ny ena 3 andana izany ireo marary mampiseho fahasarotana eo amin'ny sotraretina na ilay sokajina ho forme grave raha toka ny ampy 120 ireo sitrana mamintina ireo tarehimarika mikasika ny fivoaran'ny toetra rara-pahasalamana ireo ny vaovao izay nangony miarso rotsiravaka eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiniaina. Lasa 20 ny isan'ireo nindao sy ny fahafatesana vokatry ny coronavirus rehefa ny ampy 3 araky ny nisongadina tamin'ny tatitry ny mpitondra teny ny CCO androany. Nanaitra ny sain'ny mpanarabavao ihany koa ny fahitana fananatombo zato ny isan'ireo tranga vaovao izay 40 sy 200 androany ka ny 5 sy 200 avy eto Antananarivo, ny 2 any Toamasina ary ny 5 any Moramanga. 570 ny fitiliana nahazona ireo valin'ireo. Ny 770 amin'izay no sahan'ny laboratoire d'analyse médicale malagasy na ny LA2M izay nahitana tranga vaovao 430 ka ny 130 teto Antananarivo, ny 5 avy any Moramanga. 70 ny fitiliana ny andreketan'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenaval nahazona tranga vaovao 750 samy avy eto Antananarivo avokoa. 420 sy 300 kosa ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar ary nahitana tranga vaovao 320. Ny laboratoire Institut Pasteur de Madagascar zany misy mizara roa ny valin'ny fitiliana, misy natao tamin'ny fahatelo ny volana Jolay satria raha namarika tsika ao Omaly dia tsy nisy résultat ny vokatry ny fitiliana Institut Pasteur zany taterina teto Omaly dia mitambatra androany zany ny endrareo. Ny fitiliana tamin'ny fahatelo ny volana Jolay 2024 dia test 520 fitiliana 520 no natao. Ny 770 ny Institut Pasteur teto Antananarivo dia ny 720 tany amin'ny laboratoire mobile Toamasina. Natily tranga vaovao 770 reo test na fitiliana 520 ireo dia ny 770 teto Antananarivo ary ny 2 dia tany Toamasina voatily zany laboratoire mobile. Ny valin'ny fitiliana Institut Pasteur tamin'ny faha-4 ny volana Jolay 2024 indray dia avy amin'ny fitiliana 200 mitsinjary ho 320 teto Antananarivo ary 730 tany amin'ny laboratoire mobile Toamasina. Ny fitilianan'ireo fakana singa 730 tamin'ny labo mobile tany Toamasina dia tsy nahitana tranga vaovao na iray ary fa ny 320 natao teto Antananarivo dia nahitana tranga vaovao 570 avy eto Antananarivo avokoa. Ny ena 3 ireo manana fahasarotana na forme grave izany hoe 36
raha 430 nisan'izy ireo maly. 10 raisina an-tanana ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana, 4 eny Antotapenaka, 5 any Anosiala, 1 any Antsirabe ary samy iray avy ny any Morafeno sy ny hôpitaly Analakninina any Tomasina. Ny ampiraka amby 20 kosa andanin'izay ireo sitrana vaovao. Momba ireo sitrana araka amby 20 kosa indray zao a. Ny iraika ambin'ny folo dia nitsaboana tao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana, ny anankiray tany Toliara, centre hospitalier universitaire tao Toliara zany a, ary ny anankiray dia ny anankisivy azafady tompo dia tany amin'ny faritra Atsinanana avokoa. Raha tambatra izany, 724 ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy ireo tranga vaovao androany, ny 124 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana, ny 770 kosa efa sitrana soamantsara. 773 alina ny fitiliana PCR vita hatramin'ny 7 ny volana Jolay teo. Mariana fa isan'ny arivan'ny filan-kevitry ny minisitra Vonjimaika izay tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence ho tarihan'ny filohan'ny Repoblika ka andraisana ny fanapa-kevitra entitra sy aingana manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Mialoha izay dia efa misy ny fivoriana iarahany lehibe ny gouvernemanta amin'ireo minisitra sy tompon'andraikitra isan-tokony. Mampirongatra ny tsimikaretina eto Antananarivo ny tsy fahafehezantena ny tsirairay anaraka ireo fepetra isorohana ny fiparitahan'izany tsimikaretina Covid-19 izany. Raha ny fanokevitra ireo olona tafaresaka tamin'ny Piardina Razafindramanina sy Rivinirina Tekaleo vahaolana narosin'ireo olona ireo araka izany ny fiverenana amin'ny fihiboana izay arahana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Dimanjato mahery teo izay nandritra ity herinandro ity ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina Covid-19 raha hoana Antananarivo manokana isam-bony indrindra nefa tsy mahataitra firy ny ankamaroan'ny olona izany. Tsy voahaja amin'ny ankapobeny ireo fepetra indrindra ny amin'ireo toerana ahitana olona maro handeha arahana ary. Mbola maro amin'ireo olona no mitakosina etsy-roa indrindra eny an-tsena. Tsy voahaja ny elanelana iray metatra misy amin'izy ireo. Eo ihany koa ny tsy fanaovana arovava sy ny fepetra maro samihafa. Miverina amin'ny fiainana andavanandro ny tsirairay na eo aza ny fitombon'ny olona vao marina ao mitondra ny tsimikaretina Covid-19 izay nahatratra 500 mahery tao anatin'ny herinandro. Tao anatin'ny 3 andro ny fanesy izao, 100 ireo tranga vaovao ka teto Antananarivo ny ankabeazan'izy ireo. Heverin'ireo olona mahatonga izay ny tsy fahafehezantena ny tsirairay anaraka ny fepetra fa eo ihany koa ny tsy fisiana paikady matotra avy amin'ny fanjakana. Le fampitakosina dia le tsy manaja lera metatsy. Efa tsy taitra tso satria tsy maintsy mitady. Tsy hita hoe arahana sa tsy arahana le fepetra no tena marina. Lazany hoe taitra ohatrany hoe lasa ohatrany efa fiainana andavanandro le izy amin'ny vahoaka. Hoe corona misy corona dia misy zany. Tsy taitra tsony ny olona hoe tsy ohatrany tamin'ny voalohany hoe misy ka anankiray dia matahotra daholo hoe ho faty daholo tsika. Fa amin'izao efa ohatrany hoana zany hoe sady tsy hitan'ny olona koa inona ny atao raha mivoary izy. Hoe andeha any amin'ny hôpitaly ohatrany be dia be mantsy zao ny témoignage-ny olona hoe any amin'ny hôpitaly tsisy afaka mandray. Na manokana aloha ohatrany hitako hoe mbola mataitra ihany aloha. Satria ohatrany tena mirongatra be mihitsy izy aty amin'ity tanàna aty. Mety amin'ilay tsy fitandremana angamba. Tsy fitandremana tsy atao tena direct ohatran'izao ataoko izao angamba kasibosy dia mety mifindra ihany ilay arety. Ohatrany hoe vokatry ny tsy fitandremantsika dia ilay mandeha eny an-dalana tsy manao kasibosy. Ny fahafantarako azy aloha ka dia ina moa ty sy fitandremana. Sy fitandreman'ilay olona rehefa hoe manao kasibosy dia sy manao kasibosy. Mandeha fotsiny amin'izao. Tao anatin'izay volana maro izay, zara raha nisy ny nandraraka fanafody teny an-tsena sy ireo toerana samihafa. Sosikevitra narosin'ireo olona sasany ny fiverenana amin'ny fihiboana tanteraka mandrapahavoafehy indray ny fifindrany ny tsimikaretina.
tokony miverina fiobona tonga dia atao confinement général zay aloha ny hitako tena hoe aingana mba hafian'le aretina vetivety. Nefa raha miverina fiobona tokony mba misy fanampiana avy amin'ny fanjakana. Tokony verina mivoka raha fieritreretako azy. Bien sûr manampoka amin'ny fanjakana. Ohatran'ny hoe sasany nahazo ny sasany tsy nahazo dia ohatran'ny menimenina le olona hoe dia tokony averina le izy. Dia le vary reny averina le olona fa loko mampalahelo amin'le olona nge te hiboka fa le vola le tsy fampiana dia manjary menimenina le olona. Tokony amin'ny fanampiana amin'ny fanjakana. Ohatranay sao dia tsy mba nahazo an'izany tosika fameno izany mihitsy izay. Dia tsy azoko mihitsy aloha izany le hoe fanampiana amin'ny fanjakana fa izay zao tamin'le hoe mpivarotra tsy nahazo, tamin'le hoe rahety tsy nahazo le 500, avy amin'le hoe varotsindry tsy mba nahazo. Misy amin'ireo faritra hafa izay nambara fa misokatra amin'izao fotoana izao no ahitana tranga vaovao toy ny tao Antsirabe sy Mahajanga ary ny maro hafa anefa tsy misy fepetra mazava. Goragora ihany koa ny fanaraha-maso ireo fiara miditra sy mivoaka eto Antananarivo. Anarivo mahery kosa ireo fitiliana izay vita teny amin'ny CMC eny Andotapenaka tato anatin'ny 3 andro izay nanatanterana izay fitiliana faobe izay ao anatin'ny 2 andro dia mahatratratra any amin'ny 300 ano any ireo olona tonga manao fitiliana eny amin'ny village voara Andotapenaka no ireo olona misy sotraretina mampiaya no mahatonga azy ireo anantona eny an-toerana raha ny fanazavana fitiliana izay vinavinaina ivaly ao anatin'ny 7 hatramin'ny 12 ora raha ny fanampanazavana. Ny antombo ny fitiliana vita tao anatin'izay efatrandro nanaovana ny fitiliana faobe teny amin'ny village voara Andotapenaka izay. 300 mahery ireo olona miay azy tonga eny an-toerana isan'andro. Tao anatin'izay 3 andro izay raha araka ny fanazavana mahatratra Anarivo ny fitiliana vita. Nampiakatra ny fitiliana vita teto Madagasikara ho 707 sy 302 alina. Tsy mbola nanao fitiliana tany akafa fa nanaroatra ny fisokafana dity amin'ny village voara Andotapenaka ny ankamaroany ireto olona ireto. Tao ireo ny aya, ao kosa ireo misy sotraretina heverina mifandraika amin'ny Covid-19. Za zao safidiko manokana satria mba afantarako hoe salama veza sa mitondra an'ilay otrika aretina. Za zao tsisy mihitsy salama tsara zao. Mbola tsy nanao mihitsy fa vao zao mihitsy avy nanao test. Za zao avy any Tosy dia tonga teto tamin'ny 20 latsaka kely teo. Dia ny anandro resaka ohatrany hoe resaka fahaseporana tsy dia maro-potitra dia ilay izy felana nenina fotsiny nakanesana aty. Mbola tsy nanao test mihitsy fa zao androany zao. Ohatrany kokoa kely dia voansery dia voansery dia izay no nandehanako aty. Andrasana ao anatin'ny 7 na 27 ora eo farafatara ny valim-pitiliana natao dity amin'ny village voara Andotapenaka. 100 mahery araka izany ireo mbola miandry izay. Isan'izay ireo mpiasa sasany amin'ny komina Antananarivo renivohitra nanapa-kevitra ny hanao fitiliana taoriany ny fahafatesana mpiasa iray voan'ny Covid-19 tao amin'ny komina io. Eo ihany koa ny filohan'ny FLM Pasteur Rakotonirina Davida izay tody sy fahasalamana tampoka taorian'ny tarihany fivoriana tao Mahamanina Andakabe Morondava omaly. Efa mihatsara ny fahasalamany araka ny fanazavana saingy miandry ny valin'ny fitiliana azy kosa amin'izao fotoana izao. Andrasany rehetra kosa etsy andany ny fametrahana ivitoeram-pitiliana isam-pokotany mba hanafehezana aingana ny fiparitany tsy mikaretina. Any Toamasina tsy maharaka ny fampitaovana ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo izay isan'ireo mandray an-tanana ny marary ny coronavirus. Samy antoka ny arovavany ireo interna manao ny asany voatery sasana isaky ny avy anaovana ihany koa ireo EPI na ny équipement de protection individuelle no ny tsy fisi ny famatsy ny fanjakana an'ireo fitaovana manokana ireo izay raha ny tokony ho izy dia tokony ho arina aorian'ny fampiasana izany. Tsy anatevin-darana ireo dokotera Amperinasa ny Toamasina intsony ireo mpianatra ho mpitsabo manomboka amin'ny alatsinainy izao raha toka tsy misy ny fepetra sy ny vahaolana manoloana izay fampitaovana azy ireo izay sy ny fanomezana ny indemnité de risque ihany koa izay isan'ny nampanantenainy filoham-pirenena raha ny fanazavan'izy ireo. Manambana mpiato ny asan'ireo mpianatra ho mpitsabo ao Toamasina amin'ny herinandro ambony
raha toa ka tsy mivaly ny fangatan'izy ireo. EPI misasana no averina anaovana indray noho ny tsy fahampian'ny fitaovana, mangony fotsiny ny aritava izay samy miantoka ny azy ny tsirairay. Mangataka indemnité de risque araka izany ireo mpianatra satria tsy fantatra ny marary raisiny na mety ho efa ka suspect ny coronavirus ka manaisa ho ifindran'izany izy ireo. Mandray marary rehetrarehetra ny service tsy natokana andraisana Covid izany hoe ka suspect reo am'izao vanim-potoana misy tsika izao izay miditra ny hôpitaly rehetra dia hoverina toy ny ka suspect mandra mpivalin'ny test PCR ary rehefa positif izy ireo zay vao mifindra amin'ny service mandray Covid. Malo zany nefa dia mifanosihosy amin'ilay marary izay mandra mpivalin'izay test zay ka izany ny angatanay fampitaovana ny service tsy mandray Covid. Nanao fitaranana ihany koa ireo mpianatra ho mpitsabo ireo noho tsy mbola nandraisan'ny karama ny volana May sy ny volana Jona. Mitovy amin'ny asa iandreketan'ny mpitsabo ihany anefa ny asan'izy ireo mbola tsy nahazo na teo aza ny fanomezana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izany indemnité izany. Tokona tsy asa manomboka androany mandra mpivalin'ireo fitakinay ireo. Ny fitakinay dia tiana tsy asa mihitsy ireo tsy efa mivaly. Ny indemnité de risque voalohany indrindra ny karamanay ary ny fampitaovana ireo ekipa izay tsy anaty amin'ny service tsy mandray Covid. Mpianatra ho mpitsabo amin'ny taona fahafito sy fahavalo ao Toamasina ireto manao antsoavo ireto. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra samihafa ka tsy mbola nahitam-bokana izany hatreto. Fanaritra adiny telo tao ny fihaonan'ny fianakaviam-be ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera mpiay azy ireo izay nandiniana indrindra ireo fepetra fototra entina miatrika ny tsimon-karetina Covid-19 voavaly amin'ny ampahan'ny fitakiana hoy ny loharanom-baovao. Hatreto dia ireo mpiasan'ny fahasalamana efa mpiasa-panjakana no nandray ilay vola 207 sy 7 ariary isan'olona efa mitombo tsikelikely ka mandritra ny 30 hatramin'ny 70 isanjato ny mpiasan'ny fahasalamana no nahazo fiofanana momba ilay tsimon-karetina. Mbola andrasan'ireo fianakaviam-be ny mpiasan'ny fahasalamana kosa nefa ny anomezana azy ireo ny fitaovana fiarovana ampy sy feno ary sahazan'ny tsirairay. Raha tsy feno kosa ireo fepetra fototra izay notakin'izy ireo dia iroso ao anatin'ny fitokonana voarindra ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny herinandro ny 13 Jolay ho avy izao raha ny tatitra nataon'izy ireo. Fahatsikaritra tatoato ny disadisa misy eo anivon'ny sitry ny serasera sy ny kolotsaina sy ny tale misahana ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny seho ampahabemaso ny tsy fitogivian-kevitra izy ireo nandritra ny herinandro lasa teo vaky ny ady eo amin'ny samy mpanohana ny fitondrana indrindra fa ny filoha amperinasa amin'izao fotoana. Tsy vaosambany no rehefa misy tsy fitovian-kevitra ao anatin'ny vondrona manohana ny filoham-pirenena, fanatsarana sy fahombiazan'ny paikady mitantana ny firenena no katsaina ka rariny raha misy tsy fitovian-kevitra ny mpiray andiany mety ho tonga amina disadisa nefa izany. Tsy hita amin'ny ariary anefa izany teo aloha saingy izao miseho ampahabemaso ny tsy fitovian-kevitra misy eo amin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ary ny tale misahana ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Mifamely amin'ny alalan'ny hainao manjery sy ny tambazotra ny rotonta nanamarika izany ny tsy fahatombanana tamin'ny fampitana mivantana ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ny 24 Jona lasa teo rehefa nanambara fa tsy tompon'andraikitra tamin'ny fikirakirana ny fampitana ny sary mivantana ry zareo tao amin'ny televiziona nasionaly izay sahan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ny teo anivon'ny serasera fiadidinan'ny Repoblika no voatondro tompon'andraikitra tamin'ireo olana ara-teknika rehefa nisafidy ny hampiantso orinasa tsy miankina hikirakira izany fampitana mivantana izany. Raha ohatra tsy fahadisoanay tsy zahay no hialatsiny. Zay aloha voalohany indrindra tsy hialatsiny amin'ny tsy fahadisoana izay nataonay amin'ny fahadisoana tsy nataonay mihitsy izahay na ny mpiara-miasa zany moa fa ny tena responsable politique dia miantsoroka n'izay ihany koa. Zay ny voalohany indrindra. Faharoa manarakaraka izany dia zao ko maninona ary no menareo ny tsy miankina le izy nareo zany tsy mahavita azy. Zay ny zavatra nresahana tamin'izay fotoana izay. Na ny TVM, na ny RNM, na ny
tale général no RTM tsy voantsona indray mandeha raha tamin'ny fivorinana no manana ny fampitana amin'ny vantaniny fa efa nanapa-kevitra zareo tany hoe nikarakara zany hoe ataona tsy miankina io a tena ataony zareo tany. No mafisin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina nandritry ny fivahiniana ny tao amin'ny televiziona malagasy alina teo ny mbola mahatompona andraikitra ny departemanta misana ny serasera ny fiadidina repoblika tamin'iny zavanitranga iny. Tsy naneo hevitra manoloan'izany ny departemanta voatonona saingy hita tao anatin'ny tambajotra Facebook andro vitsilasa zay ny fanehoan-kevitry ny tale misahana ny serasera ny présidence manoloana ny tokony handraisan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fepetra amina solombavambahoaka sady mpanao gazety izay tondroiny fa nanaparitaka vaovao tsy marina. Tsy niandrela nefa ny valiteny avy tamin'ny andaniny ary toa vao maika niteraka resabe izany zao. Vaky niady eo amin'ny serasera ny fitondrana ambaran'ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena fa olona roa samy manana ny toetrany ireo mifanandron'ireo, olona roa samy mahita sitraka amin'ny filoham-pirenena ihany koa anefa. Fa naneho ny heviny momba ny fitantanana niady amin'ny coronavirus eto Madagasikara ny avy amin'ny antoko Timo Androany sosokevitra rosin'izy ireo ny tokony hanapariana ny gel désinfectant laza ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina fa vonina hitady vola hanampina ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana raha toka atao mangarahara ny fampiasana izany. Nazavainy ihany koa fa noho ny fihiboana no nahatonga azy tsy nanatrika ny fanamariana ny fankalazana ny niverenany fahaleovan-tena tamin'ny daty ny 24 Jiona lasa teo. Fanampanazavana entiny Miarso Rojiravaka sy Dolphe Rakotinay. Notsikerainy filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tokony asimpanovana ny paikady tserasera mandritra izao ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara izao. Tsy tafitany amin'ny vahoaka ho izy ny afatra tokony ampitaina any ka lasa miteraka fikorotana an-tsaina ho an'ny mponina. Ty communication atao amin'izao fotoana izao ty hoe raha matahora alefa reo mpitandro filaminan'ireo ho andreo olona tsy manao kasiposy ohatra nefa olona mihinan-kanina ery amin'ny gargoterie dia tonga dia alaina fotsiny amin'izao dia lasa matahotra ilay olona. Ty fisamborana ity dia mandeha ho azy, tena mandeha ho azy eto Madagasikara. Anika tsy mampita, tsy mampita ilay zavatra tiana ampitaina makany amin'ilay voaka. Valaketraka ny voaka. Tsy hitany intsony izay lalakombana, tsy fantany intsony ny ale. Satria toa lasa mampitahotra azy toy ny zavatra ataony. Tsy mirindra mihitsy ary tsy milamina koa ny fandraisana ny marary any amin'ny hôpitaly. Za zao dia izay nalazaiko anao nisy olona, nisy colonel, nisy maramila ny asa président mba hanarany fotsiny zay hôpitaly militaire fa tsy tafiditra atao zay. Miantso an'izany reo maramila reo. Fantany tokony atao. Tsy fantan'ilay olona intsony zany zao zay atao aiza izy nale. Mandra-patongany ihany maty izy. Nisy ny gaboraraka ary tsy entitra ny tompon'andraikitra ho hiatrany ny filoha teo aloha Ravalomanana. Nasehony tamin'ny alalan'ny kisarisary teto ny fitombon'ny tarehimarika maneho ny tranga vaovao. Tahak'izay ihany koa ny fanalefahan'ny mponina ny fitandremana manoloana ny valanaretina coronavirus. Amin'izao fotoana izao tsy voafetra intsony izy. Mihoatra zany ny kapasiten'ny hôpitaly izay andraisana, mihoatra ny kapasiten'ny hôpitaly ireo olona marary. Dia ity zany ilay pika anankiray lela zay ka tamin'ny voalohany, tamin'ny 20 marsa, tamin'ny 10 marsa nilazany ity. Ity zavatra ity zany tsisy protection intsony ny mahazo an'ilay olona, tsisy fiarovana. Tsy voazara an'ilay kasibosy daholo ilay olona. Ary tsy voatandrona ilay elanelany no ny fahasairana mahazo azy. Ary tsy nahazo an'ilay tosika na fanampiana izy dia efa tena débordé tanteraka. Nahoana mahatonga amin'ny débordé, izay natao hoe défaillance. Défaillance ny gestion an'ilay crise ny coronavirus io. Notsindrin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mila apetraka ny fifampitokisana. Nitondran'ny fanakianana raha teo ny momba ilay fividianana vatomamy 4 miliara ariary tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tahak'izay ihany koa ny tsy fisian'ny fampitam-baovao ny zava-misy marina, indrindra ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola entina miady amin'ny coronavirus. Avoy ilay olona ilay vola azonareo tao fa nanome vola ilay olona. Na nampirimnareo any amin'ny banky, na nataonareo any amin'ny compte misy-anareo any iny laha zao hoe aty aminay ity ilay vola. Dita ny fomba angalana azy anareo ilay lahy iny zany. Inona fotsiny ilana amin'ny bianco. Eo nareo laza hoe tena hiady mafy tsika amin'ny kolokolo.
dia nareo hoe mieritreritra re olona everinareo fa tsy halala zay aty hoe misy 8 milliard d'ariary any aminareo any a mbola miampy ny frais sy ny vidanana zay naovanareo bonbon susettinareo any bonbon cigarettenareo any dia ilamina am'izay ve sainay dia vita dia atreo janona dia tsy tsisy teny président Valmana filoam-panoa tsy niteny ore olona miandro ray tsy manana droit mihitsy ny ministre iny ampiasa vola mihoatra ny 200 millions d'ariary zay nitanena tany ary olona nitata zay taloha fa tsy hoe tsy nitatana malala ny tokony atao dia izaby ary reo premier responsable an'izany a ministère zay concerné io ministère de l'intérieur ministère de finance dia avoay reo izy ny samy teny tsy maintsy au courant reny reo matoa reny débloqué ny vola engagé raha nahazo vola ny Sénégal dia nahazo 4 milliards de dollars indray izy tateo aorina raha nahazo vola ny Mauritienne firy ny azo dia nahazo 2 milliards de dollars indray izy tateo aorina ary ny antsika firy ny aorina an'iny satria tsisy mankarahara dia zay ny vahaolana tiako resana hoe raha resao tsara inona ny tena ilaina aiza dao le appareil respiratoire reny le fanaovana le any reny a ahoana ny fitaovana anaovana ny hitsabona aza mieritreritra mihitsy ny mpitondra fa havita rery an'ity mbola averiko any zay ary mbola miinsiste an'izay a raha mametaka fanontaniana ho avy eo zany ireo ambassade ireo a efa nantalo sy niresaka tamiko daholo satria tsy samy mahatsapa ny retreta fa hoe tsisy mankarahara eto dia tia mpanoatra izy manontany dia lazaiko ny tena misy marina dia zay apetraka tsara mivoaka koa izy hoe zao ny zavatra misy fa tsy anareo rehetra koa mety ho vita fa atao jerevantsika mpifaritra ty fa misy fianakreretina zao nanaovantsika hifamonjena zay ny vahaolana hitako reny io ary vahaolana mahomby zany dia rehefa tsy ampy izy afaka miteny zahay afa tia mpanoatra milaza hoe vola ny menareo mpitondra fanjaka ny communauté internationale anay tsy ampy satria lany tamity zay tsy afaka miteny hoe lany mpitondra ny vola zay mahatonga an'izy satria antanina ianao ve tsy mahalala mihitsy izy hoe aiza nampiasaina an'le vola tsy mahalala mihitsy aho a samy mitaky daholo tsika rehetra fa ny fahalalako hoe mbola misy vola mipetaka amin'ny banque centrale hatramin'izao dia ny fahalalako hoe misy vola nandeha asana 170 millions na 180 millions de dollars lasa nakany amin'ny paradis fiscal any zay zavatra fantatro dia mitombona ve zany kinareo banque mondiale any nanaparitaka an'izany hoa mbarina zany ho izy kitanareo zany izy anamenao ntsony tsy mandeha zay tokony ilay mivola dia akoatran'izany le milaza ny sasa fa izy ho ihany maty roapolo diso be zany samy milaza n'izany efa diso zany fa fitaovana nentina fitiliana ny tsy ampy fa be da be ry olona maty etseroa reo a mitavatra ny olona milaza n'le sy misy zay ny avoka hoe tokony hovaina mihitsy le communication tsy ampitahoana hoe samborina inareo a ana orana aty ny any ara voako ny tiandreny ho samborinareo maneho hatrany ny fahavonona ny hijery izay ahasomarina ny vahoaka ny antoko tima hoy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ny antoko tiako i Madagasikara izay feno 12 taona tamin'ny 3 Jolay teo ary efa mirona mankany amin'ny RMDM na ny rotoben'ny mpanoatra izay hita tratrany ivelany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa Atsoatsy. Volavolan-dalàna misy 5 no lany tenenevon'ny anteny Merandolana nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany natrehan'izy ireo tamin'ity taona ity tafiditra tao anatin'ireo ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana na sipanitsina ho an'ny taona 2020 izay nitondran'ireo senatera fanitsina iray ihany koa atao anatin'izay nahemotra ho amin'ny fitaona manaraka kosa ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny sata mifehy ny mpanolotra sy ny mikasika ny fanovana ny andiny ny sasantsasany amin'ny fahefana nomena ny pakina ny fitsarana manokana momba ny kolikoly. Iandro ny fivoriana ara-potoana manaraka indray raha toka tsy misy ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo parlementera. Ny fandiniana ny volavolan-dalàna mikitika ny andiny sasantsasany momba ny fahefana omena ny pôle anti-corruption amin'ny raharaham-pitsarana sahan'izy ireo sy ny fe-potoana iasan'ny mpikambana. Torak'izany ihany koa ny mikasika ny volavolan-dalàna mifehy ny satan'ireo mpanohitra izay niemotra amin'ny fotoana manaraka. Misy ny laharam-pahamehana tsy maintsy ny ilana fotoana maharitra ny fandiniana azy hoy ny filohan'ny anteny Merandolo. Zay ny tena nikelezanaina tamin'ity session ity hoe andao eo amin'ireo ministra tsy vita daholo ary le izy satria mbola atsasa mahery kely no tonga deto amintsika elatsiny amin'ireo ministra namana sasany tsy hoe akory sanatria tsy te heno azy ny anteny Merandolona
fa ny fotoana ihany koa tsy maintsy nalamina araka izay nyresahana teo satria tamin'nisy ny fotoana tsy afaka ny asa ny ariva. Izany nafahana ny jery tamin'ireo fitaovana sy tolotra hoentin'ny fanjakana hoe mifanojo ve amin'ireo filan'ny mponina. Inona ny fanapaha-kevitry ny fanjakana ary anisan'ny tena nendrasana teto amin'ny andehan'Imerandolona ankoatran'ireo lalàna fa voalaza teo dia ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina satria iny no hitarafana an'izay safidy sy ny lara-pahamehana ho raisy ny fanjakana mpanatanteraka. Misaotra ny rehetra, misaotra n'ireo malala-tanana, ny bailleur international, ny tato anatiny, ny fanjakana ray manontolo izay nanaiky hiary salama izany ka anajanona aloha an'ireo fandaniana izay fantatra fa tsy lara-pahamehana. Anisan'izany tsika teto amin'ny antenimierandolona ny fanekentsika ny sitrapo ny anabangana ny teti-bolantsika mba hahafahana miaraka anatin'izany kitapombonana izany ka hoentina hisehatra amaly hiaraka amin'ny mpiray-tanindrazana. Ny ekentsika ny sitrapo tsy nasiantsika ady hevitra sy ady varotra izany. Ny fomba fanatanterahana azy fotsiny no nasiana ady hevitra teto. Volavolan-dalàna 5 kosa ankoatr'izay no nankatoavy ny tetsy amin'ny lampana nosy kely tato anatiny roa volana. Tafiditra ao anatin'izany ny volavolan-dalàna feny fitatanam-bolam-panjakana 24 izay nitondran'izy ireo fanitsiana iray. Io ihany koa ny lalàna feny serasera sy ny asa fanaovan-gazety, ny lalàna momba ny antoka na ny assurance ary ny lalàna momba ny fambolena biolojika. Isan'ireo ny fatohan'ny fangatan'ireo loholona manoloana ireo ady hevitra nandalo teny Anosikely ny mikasika ny tokony sy ny fangararan'ny fitantanana ny volam-panjakana sy ireo fanampina maro tato anatin'ny krizy ara-pahasalamana, indrindra fa ny tokony hanaovan'ny fitondrana jery lavitra mikasika ny voka-dratsy izay teraka ny fandalovan'ny Covid-19 eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy. Izay teto amin'ny antenimierandolona dia nametraka fanontaniana maromaro tamin'ilay loi de finance rectificative hoe ireo fanaovana ireo foto-drafitr'asa izay ilaina tokoa tara be isika tokony mety efa 10 taona na 20 taona lasa no efa natao na 5 taona lasa tena zao ve ny anaovana azy. Mifanojo ve izany amin'ireo etaetan'ny mpiaramonina, etaetan'ny tantsaha izay namokatra ato anatin'ny tepitepy ary manahy afaka volana vitsivitsy satria tsy ampy ny fiharikarena latsaka ambany dia ambany ny fiharikarena noho n'ilay fiobronana. Fanojo ve zany eo amin'ny safidy izay ataon'ny fanjakana hitazona any amin'ny ministère finance vola milimiliara fa rehefa namaly teto aminay ministry ny finance nilaza hoe ataotsika ao aloha io amin'ny kitapo-bolam-panjakana satria tsisy malala ny rapitso amin'ity aretiny ity dia resy lahatra izay tena mety andemerandolona fa anara-maso kosa nefa izay satria anatin'ny asanay zany hoe aiza zany ny ampiasana n'ireo vola natao tohana mba hahafahana miatrika raha sanatria loza satria dia vola tsy foroana 100 ny totaly be ny vola nanantsika no natokana hidivana amin'izany. Iza moa no andehandehan zany tompoko rehefa mazava ary tsy maintsy mifampatokontsika mahampitondra antsika. Omaly no nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany ireo parlementera rotonta. Tafiditra ao anatin'ireo nahazo famotsorana no naotina avoaka ministerian'ny fitsarana momba ny fanafahana vonjimaika ireo voatana amponja vonjimaika ka tsy voatsara tato anatin'ny 3 volana iny Rado Rafalimanana. Omaly ny filohan'ny fikambanana ny fanahy no mahaolona no nisitraka izay fahafahana vonjimaika izay rehefa nitazoma teny Antanimora nanomboka ny 2 avril lasa teo. Isan'ireo nitoriana azy dia nivon'ny fitsarana ny fisolokina ny fanakorontanana ny fitiliana faobe natao tenen'ny CCI Ivato
toy ihany koa anefa ny fandokan-dalàna nataony tamin'ny tsy nanekeny ny savanany fiarany tamin'ny zandary raha toa izy ka andeha hanatitra fanampiana ho an'ireo trabona tany Amparafaravola. Nanatanteraka fisavana ifotony ho an'ireo toeram-piasana eto Antananarivo ny inspection du travail. Orinasa maro no nametrahana fanontaniana mikasika ny fitondrana sy ny fiarovan'ireo mpiasa ao aminy. Ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao sy ny ady atao amin'ny Covid-19 nanaiky nandray ireo mpitsirika asa avy hatrany ankamaroan'ireo tompon'ny orinasa saingy nisy kosa ireo tsy nankasitraka izany. Aina Rabaroso sy Rivinirina Tekaleo. Orinasa mivarotra moto, mpivarotra kodiarana, mpivarotra kojakoja, toeram-pisakafoanana ary toeram-pitsaboana. Ireo no isan'ny nanaovan'ny inspection du travail fisafona niaraka tamin'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Nijery ny olana fototra iainan'ireo mpiasa ao anatin'ny toeram-piasana izy ireo. Nampahafantatra ny mpampiasa amin'ny tokony hitondrana ny mpiasa ihany koa indrindra amin'ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19. Antony mba ahafahan'ireo mpiasa manatanteraka ampitoniana ny asany. Efa namaly fantanina daholo anareo mpampiasa na izareo mpiasa efa voaraina daholo tsy maintsy misy ihany ny recommandation omenay zany mba hanatsarana an'izay le toeram-piasana izay mba ahafahan'ireo mpiasa reto manatanteraka ampitoniana ny asany ihany koa mba tsy hitataina amin'ny mety hoe pisina valanaretina mety eo tonga tao toeram-piasana dia misaotra betsaka anareo ny andray anay sy namalo ny fanontanianay dia mbo avy eo ihany zany le toeran'asanay reto hitondra ny sistema rehetrarehetra tokony ho apetrakareo amin'izay ady amin'ny coronavirus izay. Nandray tsara ny inspection du travail avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-piasana. Nilaza ny sasany fa efa manao ny fiarovana tokony atao rehetra mba hisorohana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina, manaja ny elanelana iray metatra, manao arotava ary miezaka mampiasa gel na savony mba hanasan'ireo mpiasa tanana. Nanaiky nandray ny torohevitra nomeny inspection de travail ihany koa na dia nisy ihany aza misaika tsy nankasitraka ny anaovana izany ny sasany tamin'ireo toeram-piasana raha ny fanazavana. Efa misy ny fifampiresana afaka nanao fanadiadiana sy ny fanakaly ihany. Fa ireny moa hitanay amin'ny andavanandro foana zavatra hitanay isanandro eny vao mahita ny avy amin'ny inspection du travail dia tonga dia tsy manokatra varavarana dia tonga dia manao fiatsika masika be ohatran'ireny fa tsy maintsy miezaka izay anjaranay no mandresy lahatra sy manantona sy mifampiresaka amin'ny zareo. Samy azo tombony avokoa na ny mpiasa na ny tompon'ny orinasa izay no tanjon'ny inspection du travail tamin'ity tetikasa amin'ny tanterahina ity. Samy ho voaharo amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina ny rotota. Manamafy ihany koa izany ny mbola ahafahan'ny orinasa mihodina tsara manoloana ny valanaretina Covid-19. Tontosany herinandro lasa teo ny fiaraha-miasa ireo sendikan'ny mpandrara BTP sy ny tahitrim-pirenena tanjon'ireo orinasa mandrara eo misehatra ny tao-trano fony anajana ny zon'ny mpiasa amin'ny alalan'ny fitsonjovana ny lafiny sosialy indrindra eo amin'ny fisotrondronono sy ny fisitrahana ny takaitra ateraky ny lozy ao mpanatanterahana ny asa fifanarana izay natrehy ny ministera ny fanajarinan-tany sy ny trano fonenana ary ihany koa ny asa vaventy. Hatramin'izay dia ny masinina trano no manodina ny orinasa ary izary adino ny zoma olona. Raha tsy anefa ny olombelona dia tsy roborobo mihitsy izay orinasa izay ary tsisy ny fampandrosoana ka izany no naharesy lahatra ny sendikan'ny orinasa mpandrara amin'ny resaka tao-trano sy ny asa vaventy na ny SEBTP hiara-iasa akaiky amin'ny tahitrim-pirenena mba ny fitsonjovana ara-tsosialy. Matsapa teny izay hoe amintsika amin'izao moa na efa elaela ihany izay be loatra zany le asa atao nefa tsy manaja an'izay zohan'ny olombelona izay ka andraikitra anay zany andraikitra anay amin'ny secteurny BTP no miteny hoe efa miasitsika ny tena zavatra tsy maintsy ajaina aloha dia le zohan'ny olombelona satria tsy androso ty firenena ity ary tsy andrositsika raha mbola atao tsintsinina le zohan'ny olombelona ka izay no tonga nanao an'ity fanasoniavana an'ity convention ity zany amin'ny orinasa CNAPS satria fantatsika fa CNAPS ny tena azo atao hoe mikirakira izay zohan'ny olombelona izay eto Madagasikara dia vonona izay miara-asa amin'ny CNAPS ary CNAPS koa moa vonona no ananay. Tsy afa-misaraka amin'ny asa fampandrosoana ity fiaina ara-tsosialy ity
rehefa mifantoka tsara amin'ny asa mantso mpiasa dia anara-penitra ny fototra fitrasa vitana ary hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Fantatritsika tsara fa raha tiana handroso ny firenena dia ny resaka fototra fitrasa no isan'ny zava-dehibe tokony natao vaindohan-draharaha ary izay ny isan'ny politika napetraka Andriamatoa filoha pirenena amin'izao fivoahana amin'ny olana amin'ny ny aretina Covid-19 zao izay andalovan'ny firenena. Ary midika zany fa raha afaka sitrana tao anatin'ny aretina isika dia tokony tsy hipetra-potsiny fa mbola tsarainy izay fikojakojana ny olombelona miasa ao anatin'io sehatra izay mba tsy ho sakana sy ho vesatra intsony any ariana any fa ho fanohitra lehibe hoentina mampandroso ny firenena ny fiarovana ny mpiasa rehetrarehetra eto Madagasikara indrindra amin'ity sehatra misy ny fototra fitrasa ity. Maro ny fanatsarana ny tolotra ataon'ny CNAPS izay tariny tale jeneraly Mamy Rakotondray ka ankoatra ireo fanampiana ara-tsosialy mahazatra dia misy mifanentanana ireo orinasa BTP amin'ny fisorohana ihany koa ny tohana ara-teknika sy ara-moraly ho an'ireo mpikambana. Misy any amin'ny 20 orinasa any zany ny mpikambana ao anatin'io syndika'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny tao-trano sy ny asa vaventy io. Ankehitriny resy lahatra ireo mpikambana ireo amin'ny vina vaovao izay nentina Andriamatoa tale jeneralin'ny CNAPS Andriamatoa Mamy Rakotondray zany manomboka tsapan'ny olona zany ankehitriny ny tombotsoa mampikambana ao amin'ny CNAPS dia ao anatin'izany moa ny fiahina eo amin'ny lafiny ara-pianakaviana, ny fiahina raha sanatria misy loza ary indrindra zany ny fisotroan-dronono. Fiahina ara-tsosialy rehefa atao lara-pahamehana anatin'ny orinasa anankiray dia tena hoe miainga avy any amin'ny fisorohana aloha. Misy ihany koa ny programa NASY izay apetraky ny tahiry-pirenena ho azy ireo izay mila tolo-kevitra tosika ara-moraly sy ara-teknika etsy amin'ny ivo-toerana aino amatory lalana na ny CEO 67 hektara ka isan'ny azo izany ireo mpikambana ny syndikan'ny tao-trano sy ny asa vaventy. Platsaka ny sitrapo avy amin'ny YMCA miisa 50 no nanentana ireo mponina ao Antsirabe faharoa sy ny ao Moramanga ny herinandro lasa teo nanazava mikasika ny tsimokaretina sy ny fomba fifindrany ary ny fomba entina miaro tena manoloana izay Covid-19 izay. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fizarana ny fitaovana izay enti miaro amin'ity tsimokaretina ity indrindra fa ho an'ireo sekoly tany antoerana izay mbola ahitana ireo mpianatra hanala fanadinana manohy izay fampianarana izay. Niara-nentana tany Antsirabe faharoa sy Moramanga ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 50 ny talata lasa teo ampafantatra mahakasika ny tsimokaretina Covid-19 anton'izay araka ny fanazavana ny tsy fahazon'ireo mponina indrindra ireo tsy manana aino aman-jery ny vaovao. Ny tety tanàna ary nanazava ny fomba fifindran'ny tsimokaretina araka izany ireto mpilatsaka an-tsitrapo ireto fa ihany koa nanentana ny tsirairay ahay aro tena manoloana ny tsimokaretina. Tsika manao an'izany tokony farafahaelany tsika 15 minutes ela 15 minutes zany vita zay nanolotra arivava miisa 5,000 ary gel fanasana tanana miisa 5,700, savony amin'ny baoritra miisa 5,700 ary bidon an-drano ho an'ireo sekoly ao Moramanga sy Antsirabe faharoa ihany koa ny tompon'andraikitra. Ho fitsinjovana ireo mpianatra manomana fanadinana nefa tsy maintsy miakatra isan'andro. Manao asa tenana mivelona amin'ny sehatra tsy manara-drafitra ny ankamaroan'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Mitaraina ny mafy anefa izy ireo na dia isan'ireo voasokajy omarefo azy manoloana ny krizy ara-pahasalamana. Tsy tafapakany amin'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana etaetan'ireo olona manana fahasembanana ireo araka izany tokony ijerena azy ireo manokana ao anatin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. 5,000 isanjaton'ny mponina no manana fahasembanana maneran-tany manodidina ny 700 kosa izay atontanisy izay ho an'ny eto Madagasikara. Manao asa tena na mivelona amin'ny sehatra tsy manara-drafitra ny olona tra-pahasembanana eto amintsika ny ankamaroany. Mitaraina arak'izany izy ireo manoloana ny krizy ara-pahasalamana. Ny antony, voasokajy omarefo ny olona manana fahasembanana
saingy tsy mipaka loatra ny amin'izy ireo ny fanampiana amin'ny endriny samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana. Mponina tahaka ny mponina rehetra moa ny iveran'ny olona manana fahasembanana dia jerena ny voleny fokotany ny fotony reny kanefa reny somary mampanahirana ny olona manana fahasembanana ihany ny fampifangaroana ny olona manana fahasembanana anatin'ilay mponina rehetra dia izany indrindra no mahatonga ny tahaky fijerena manokana mihitsy ny olona manana fahasembanana anivony reny fokotany sy any fotony reny tena hoe jerena manokana fa tsy atambatra be araka ny olona fa tsy azo olona izy raha ao anatin'ilay sarabebe mao. Nijerena ireo manana fahasembanana manokana ao anatin'izao vanim-potoana ny amin'ny anara-pahasalamana izao, izay no etaetan'izy ireo. Ny fahatsapana izany kosa no nahatonga ny fikambanana tsara sitrapo manolotra toana ra-tsakafo ho an'ireo trapahsembanana. Fanampiana izay mitentina 420 tapitrisa ariary. Manome antoka amin'ny fampiarana ny mangarahara amin'ny fizarana izay fanampiana izay kosa ny eto amin'ny ministeran'ny mponina, izay lohalarana amin'ny fiainana ny sokajin'olona marefo. Za tsy teny hoe anjely daholo ny mpiara-miasa rehetra fa za zany manana fitokisana 90% fa ato tsy manodina an'izay zavatra zay ary zay mihitsy no iantsonany reto présidentny présidentny olona manatrapahsembanana ireto atao fasafasy samby amaso tonga dia zaraina le zavatra voaray zany amin'izay koa mba manana fitokisana ny mpanome fa tsy iodina ny zavatra zaraina. Mahery ny 900 ny olona trapahsembanana itsinjarana ny fanampiana. Nanatrika ny fanomezana izany kosa ny solontenan'ireo federasiona 10 mandrafitra ny vovonan'ny federasiona miany olona manana fahasembanana. Any ivelany dia nandray ny toerana maha-praiminisitra azy avy hatrany Jean Castex tao aorian'ny famindrandrarany totosaina omaly ny praiminisitra frantsay vaovao izay iantoka ny roa taona farany ho an'ny taom-piasan'ny Emmanuel Macron andrasana ny fandrafetany ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta frantsay vaovao. Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, vinavinaina orampitso alahady ihany dia iroso amin'ny fandrafetana ny gouvernemanta frantsay vaovao ny praiminisitra Jean Castex andimbany toeran'ny Edouard Philippe. Safidy izay isan'ny antoka ny fahamarinany toeran'ny Emmanuel Macron mandrapatapitry ny fotoam-piasany afaka roa taona. Raha ny loharanom-baovao dia efa nisy ny fihaonany praiminisitra frantsay sy Emmanuel Macron mialohan'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanendrena azy omaly. Niompana ny dinika tao anatin'izany ny fananganana ny gouvernemanta hotariny izay tokony hiatrika ny filakevitry ny minisitra voalohany amin'ny alarobia ho avy izao. Asa goavana avy hatrany no iandry ny Jean Castex dia ny krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao Frantsa izay namafisy ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19. 50 taona izy izao mandray ny fialoavana ny gouvernemanta frantsay izao avy amin'ny hery ankavanana. Efa be ny tanàna tao Prady nandritra ny 12 taona i Gerzoa Jean Castex ny 15 martsa lasa teo no nahalany azy farany teo amin'izay toerana izay. Filohan'ny tampandrara frantsay momba ny fanatanjahantena izy ary isan'ny karakara ny lalao olimpika amin'ny taona 2022 ankoatra ny nahatompona andraikitry ny famana ny fioboana azy tao Frantsa ihany koa. L'honneur de travailler de près sous votre autorité quotidiennement sous celle du président de la République. Dia iny vaovao iny ihany koa no mamarana ny fotoanako taminao tamin'ity hariva ny sabotsy ity ankasitrahana ianao nijery izany hatramin'ny farany mitohy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ho an'ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor, le plaisir du confort. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny
dimanjato ariary sy fitonjato ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny Legité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmena, box 15 sy box 37. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Legité. Monto plus, tianetsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny Legité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Legité.